Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe namanamana. Namanamana ny ankamaroany fa tsy tena namana. Kanefa na izany ilaina ny fankazahoana fa tsy mila tapahina. Fireo ankabetsany loha efa hita sy azo tsapahi-tanana, fa tsy mba hanampy izany raha sendra misy ny fahasairanana. Eny e, isan'andro mifankahazo tokoa rehefa mifankahita. Nefa raha sendra misy ny tena ilaina azy ireo dia tsisy raha vita. Misy koa ireo manao mody sary tsy mahita, ka mitovy amin'ny fitaka ihany zany ny fahampinamantsika. Hoentina amin'ny fomba hafa rehefa toy izany ny finamanana, tsy atao mampiady anefa ary tsy atao hamparatsy fihavanana, fa fiainantsika olombelona avokoa tsy mahagaga. Ao kanefa anjaran'ny tsirairay fotsiny no mandanjalanja. Ahitana ihany an'ireo namana izay mahafatra-po, indrindra fa ireo namana mihantra sy mba tena soa. Azo raisina sy isaina ihany izy ireny satria tena vitsanisa. Nobahanan'ireo namanamana amanalikisa. Fomba firesany no anisany afantarana azy fa hoe namanamana. Indrindra rehefa koa misy mahazo nankaratsiana io na hasoavana, koa na hiatsara vela tsy tohinina izy ireo dia misy famantarana azy. Ka izay koa no azo lazana azy fa namanamana kay fa tsy mba vazivazy. Milamina tia ny fifankazahoana sy ny fiarana rehefa tsisy ny olana. Tampoka tsy ampoizina nefa toa lasa ny alangalana raha sendra nisy ny fadiranovana. Tsy noeritreretana fa tsy tia halala ilay ranamana, fa mba hoe ifampitsinjo raha sendra voa ary natao tanatiny fifampiresahana. Manomboka masoandro androany mba aoka ireo olom-patatra rehetra izay afaka atao namana, tsy maninona fa aza mitsaoka. Kanefa tandremo misy koa ny namana mahavita mamono ankolaka ary tsy vitan'izany fotsiny fa mahavita mamadika. Sarotra ihany loha no mba hitokisana fa izy ny tena namana, satria ho avy vitsanisa izay izy ireo ka mila mandalo fisavana. Misy izay heverina aza fa ity ny tena izy. Kanjo ny fanadaladalana ny andefimandry ny tanjony izany ka mahakivy. Mila tsy haintsony izy ity ry zareo, fa ny hafatra sy torohevitra mba ho zaraiko aminareo. Aleo ny vady aman-janaka no amafisina ny fitiavana azy ireo, sady afaka atao tena namana izy ireo no vady ary zanaka, izany hoe ankohonana rahateo. Tsisy mahasolo izany ombieny, ary tsy diso anjara ao anatiny ny ray aman-dreny. Ny resaka ny ivelany mahakasika ny tsy tena namana, hihetsika sy resaka tsara sy soa nomena azy, na olona manana io na ireo tsy manana. Ireo mpirahavavy mpianadahy ary ireo mpirahalahy mbola ambony lanja tsy azo fafana noho ireo milaza fa tena namana. Noho izany mifankatiava isika ao anatin'izay, fa efa tsy mba fidiny koa ne nahatonga ny hoe namanamana e. Koa samia mahazahoana izay mba tena namana, kanefa efa voalazako teo izay no zava-misy andro amanalina. Fa sarotra ihany loha ny azahoana izany hoe namana rahavana, satria n'ankamaroany hoa dia tena namanamana. Koa tsy aleoko ve amafisana ny fitiavana vady aman-janaka, ary tsy atao ambanin-javatra ny hoavin'ny taranaka hatramin'ny farany. Mpanoratra izaho, Patrick, na hoe Kinga.